Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho aizitsika amin'ny pianio ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fandarana ho aizitsika. Miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson. Miaraba anao sinezy ary miaraba koa zany anareo menotsika sy manjoy an'ity manaratsika ity amin'izao fotoana izao. Mikoafatsika azy mahasana ny resaka sosialy nefa koa mifandray amin'ny lafiny toekarena Frank Ramarson. Viditsolika tsy azo idivirana ny akaran'izy io fa nahoana no hiakatra le viditsolika, inona no mahatonga an'izay? Efa herintaona ange io no resahany fisakan'ny kompania pétrolière tsony le mividiny amin'izao fotoana izao ary misy koa fiakarany manko ny velany koa misy zay ny zava-misy zany dia kompania pétrolière tsisy izay tsy manao fatiatoka satria tsisy vérité des prix tsony no natao teo fa nisy zany karazana décret zay nalaina hoe ataontsika hoe famerana ny viditsolika any amin'ny mpanjifa zay fitsapahany fanjakana fitantarana ny solika satria ny solika raha tsy diso sika efa nalalàna zany hoe raha tokony zany tokony samy manana vidiny ireo fa reo koa mety manao ataontsika hoe comberaka izy ny teny gasy fa hoe entente izy ny teny frantsay dia mitovitovy foana ny vidiny solika satria any amin'ny approvisionnement mihitsy nefa misy problème satria ray amin'ireo compagnie no approvisionnement any koa nefa misy marge angozabe izy alain'le compagnie iray ohatrany hoe zay no mahatonga azy problème aty rehefa tonga aty apotony dia azo adiny koa fa zava-déport andalovan'ireo zany amin'le hoe fanadioviny zany amin'le solika rehefa tonga tomasina dia ao koa zany misy dollar maramaro no alain'le tatsy hoe compagnie dia misy répercussion zay zany na zany na tsy zany pro compagnie sasany ireo dia misy atsany amin'ny ray na ray sasany million de dollars no fotoana latsaby zao no fatiatoka tena tsara zany zava-misy anefany ireo dia mangataka vola any amin'ny banky rehefa hoe misy mangataka antoka amin'ny banky io mangataka hoe ahoana ny fomba famerenana azy kanefa ny manao fatiatoka dia amin'izao fotoana izao dia efa manomboka tsy mety tsony zany manao volako ny banky primaire amin'izao otsinona zany eo amin'ny tsena ny tokony vidiny solika izy ny compagnie pétrolière dia amin'ny eninjato ariary zany 600 ariary zany zay zavatra zay nefa ny mafy be ka indrindra manko hoe aiza hoe izy le andraikitry le fanjakana manoloana le fanjakana ny raha tokony izy tokony manaraka an'ilay hoe libéralisation zay inona moa ny azo ny fanjakana teo raha ohatra koa ary maty reo compagnie reo tsy afaka miverina ohatran'le tamin'ny teo aloha izy hoe zay mihitsy ny problème anke zay ny mahatonga ny mpamaty filatesitra zay no ataoko hoe le orthodoxie financière tokony any apotony zany nge tokony misy ny OMS manao contrôle hoe zao nge ny tena vidiny ity fa tsy le ataony lazainareo compagnie pétrolière satria navela fotsiny zany samy satria fa fanjakana nge mana amin'ny telopolo isanjato amin'ireo compagnie tsirairay ao hoe raha tena manao ny asa ny fanjakana any anatin'ireny compagnie pétrolière reny dia mety ngamba mety ohatran'izao le tsy mangina le administrateur sy tendriny frantsay anatin'ny compagnie pétrolière satria raha tena manao fanadiadina izy tsy ohatran'izao hoe tokony vidina fa eo amin'ity amin'le atao hoe subvention sy manao avantage fiscaux lio nge any amin'ny ataontsika hoe budget mpanjakana misy atao problème misy conséquence tsika satria voalohany io subvention io zany dia hiteraka fatiatoka goavana amin'ny budget mpanjakana zany ary le fatiatoka goavana io hiteraka hoe fitrosana fanjakana amin'ny secteur privé satria hatram'izao aloha dia bon trésor foana nameny fatiatoka ny anankiray nefa tsy misy le budgétaire apa ny velany dia amin'izao fotoana izao ngamba raha rapitso dia tsy maintsy rehefa any amin'ny planche billet banque centrale tsika no maka vola ary dikan'izany dia hoe nefa ny rehefa mandeha zay zavatra zay raha ohatra déficit budgétaire goavana hoe avy any amin'ny planche billet nanaovana azy satria tsy misy mifanampiana avy any velany secteur privé fa mety tsy araka tsony amin'le souscription bon trésor dia teraka fisondrota amin'ny vidim-piaina ngeza be ary mety ngeza no le vidim-piaina an'izay lasa lavitra no le hoe fangatahany reto hoe mangataka izy manko 600 ariary fa raha tsy marina aloha dia alefa tsikelikely par genre de tranche de 300 izy ny ministère ny hydrocarbure le izy hoe ho tato sa tsy ho tato ny mpanjifa malagasy zay zavatra zay io resaka solika io azy zay no mahatonga ny mpamatsy vola hoe avy aloha alalaka zany hoe fametrahana amin'ny vidiny mitovy ihany io amin'le sabaha fanjakana amin'le raharambary misy foana maro satria hoe rehefa misy ny subvention misy zany ito amin'ny ilany asa napetraka
aiza zany nasina petraka any amin'ny secteur izy, any amin'ny département izy, any amin'ny hoe tsisy intsony hoe fourniture, any amin'ny ministère, any amin'ny secteur éducation santé, any amin'ny vaccine, any amin'ny zavatra ohatr'izany izy. Zany hoe lafiny teknika zay de hoe manao jongleo izy vaza le ministre ny finance am'izay. Vito satria teraka crise sociale daholo zany amin'izao fotoana zao satria crise économique manko ny resatsika ny stabilité izy ny anatsy le croissance satria fa eo am'le budget sy inflation zany tokony jerena akaiky na de hoe tsisy vidim-piaina deux chiffres izy ny tenyjaro amin'izao fotoana zao fa eo am'izay lafiny hoe fitsosana anatin'ny resabo izay no itombo raha voa mabe subvention zavatra satria tsy maintsy makavola ano any ny fanjakana mba hanetsemana zany lazaina atao hoe sy hoe mba anavotana ny mpanjifa de eo zany tsika manontany tena hoe sao de misy recette hafa azo amboarina de hoe misasamy tena de hoe avy any bois de rose io zany no hoe satria zay daholo menomeno ny olona hoe misy ny izy zany zao autorisation hoe mahazo exporter bois de rose misy ny ala moa ny teny hoe tsy marina zany fa misy kosa aloha 10% conteneur masanga zay miandro amonjana any velany misy koa zany reo zay naharitra tao zany reo bois de rose nalain'ny fanjakana ao anakio reo recette resahany reo ve mavita sasany samy laza hoe rehefa tsy anao ny velany de hoe afaka mamatsy vola amin'ny fifidiana afaka mamatsy vola mivoaka iny tokony lazaina aloha marina momban'izay fa tsy tony hoe mandeha hoe any misolotra de bois de rose fa resaka vola resantsika am'le recette hoe ahoana le subvention hoe tena mitombona sa tsy mitombona ve aloha naovana azy mba hanetsemana azy ohatra recette bois de rose ma afaka manetsina an'izay subvention zay tsy maninona fa zany zavatra tsisy fantatra am'izao fotoana zao zany ary eo no hoe mampalelo an'rehetra moa zany de le ministre ny Jacques Albert zay zay natolona no mikirakira le bois de rose de manao zavatra tsy mety izy reo ONG sasany ao ka de hita zay valiteny le ministre fizy moa zany de efa voasitona ny sofiny tany conseil des ministres sotomin'ny filohan'ny TTSamita ka tokony eritseritra ihany zany ny Jacques Albert am'reto zay ministre zay natolony zay lazainy aloha ny fotoana zao fa tsy izy tsony fa hoe sao de zay koa ny dia rehetra anatin'ity TTSamita ity ameny posiny ho saro mihitsy am'ireo no hoe anatanteraka tombozoto satria nahazo tsirony ndray koa ny raha marazaro sasany de tokony anatin'ny sezany de le asa voalohany tokony atao zay amin'ny tombozoto ohatra zao de hoe manome an'ity lalàna momba ny amnistie ity to zao zay lazainy Sadek manomboka ny 1er mars ito zany zay lazaiko fa tsy maintsy misy décision alainy fa napakevitra goavana alainy Sadek na ty na tsy tiana ary zany ngamba ataoko hoe tsy ho lalaovitsika ela intsony reto fianakaviam-be iraisam-pirenena zao fa manomboka amin'ny teny tsirairay raiky zao Banque mondiale Union européenne ambassadeur sasany ary manindry ambassady mihitsy ohatran'ny Sénégal amin'izao fotoana zao zany tokony mba isy faritirovatena ihany atsika malagasy amin'ny zavatra ohatry ndesanao teo moa ny resaka politika sy ny lalam-pifidianana Franck Ramanson efa nisy apahany ihany moa zany fantapatatra makasika ny resaka lavitondro reny makasika an'izay fandaninana lalam-pifidianana zay nisy ihany koa ny feonan'ny gouvernemanta tamin'ny teo anivo ny sesy ny fahatozoka azy aloha zao de ny hoe fampiasana ny bulletin unique mihitsy zany tokony ampianarina ny vahoaka teny zao satria tsy mora rehefa manao bulletin unique ianao zany zo ny élection présidentielle rehefa tsy de olana fa rehefa tonga le élection législative de mety tsy hitovy manko le isan'ny parti any amin'ny district de mety ny sasany mety hoe manana solitena betaka ny antoko de milatsaka fa amin'izao fotoana zao zany de mbola hoe manjavozavo zany zay fampianarana bulletin unique raha izy faharoa ny zavatra tsara fatarina koa zany de ahoana le découpage électoral tsy zany isan'ny fomba iray azona mangala-bato le découpage électoral zany hoe misombo de mampitombo bureau de vote io manko tsy maintsy alaina ordonnance no décret am'izay zao famaritana le fari-pifidianana fa lefa io zany zavatra ataoko manao ary fatelony hoe fanaovana liste électorale de fa efatra de famatsina rabola reo parti politique indrindra reo antoko politique zany zay manolotra candidat hoe misy plafond tsy tokony hoe ho lanina satria raha mbola le samy mandeha samy mitady zany samy manao zay danikibo ny antoko de misy antoko matanjaka misy antoko zay maraisaizy tanao tsara zany isinesy fa ireo zay antoko amin'ny fitondrana ary zany koa ngamba mahatonga nytao zao kotan'izao nito anatin'le fitondrana le olona am'izao mba iomanany
any 50 any tanao zao ny antopokaviva de fa ira Madagasikara ny arimany mitemy pirojonafely fa mipetrapetaka ireo niny tiako Madagasikara koa motsy zay na niny ngaranay na niny tiako ny Ramatoa Ravalomanana zao mitovitovy daholo zany zao am'izao fotoana zao ary raha mahita koa ianao zao am'izao fotoana zao de efa hita na de eo ary hoe misy an'ireo traboina sianina de efa manao propagande ihany koa ireo zay tailatsaka filohan'ny République za tsy miresaka permission misy zany tsy milatsaka fa ireo zay mpanonona zay antoko de efa mandehandeha Madagasikara na ny filohan'ny Tete Jamitra na ny filohan'ny Congrès Tete Jamitra na ny vice premier ministre ny ataontsika hoe toe-karena sy ministre sy mivarotra de efa samy mametrapetraka daholo zao ny amin'ny fizaram-bary de varim-panjakana azy zay zava-tsy zay de ireo zay ataontsika mantoko malala tanana fa samy mandeha any amin'izay toerana zay be mpifidy am'izao fotoana zao io zany tokony hoe atsangana aika ilay leseny de mitsy an'le lalàna ny tena marina aloha ny vatika aloha le izy aloha tokony leseny namola volan'le code électoral sy loi électorale zay vao nentina tamin'ny assemblée de nanjary le assemblée zay iverina za tsy mideo tsy mahinona le assemblée fa leseny mihitsy amin'ny hoe mahaleo tena azy de hoe zao zany ny code électoral kokony atao de entina makany de zay vao lany iny fa zao manjary parlementa ny tsisy seny no mandany zay ano de mandre vonina fotsiny sa le seny ary jerenao tsara fa rapitsy de isindray ny problème momban'io ohatran'ny sorodalana ihany le sorodala moa samy manao sini fa hoe mipetraka ambony seza de nandray rehefa mipetraka koa zay vao samy miteny okalofa tsy mety ty ary zay no ataoko anao hoe tsy de maritra loatra le mpanao politika adisona misy no nanaovana le code électoral alohan'ny fametrahana ny seny ohatr'zay ihany koa raha ohatra manaraka le logike tokony apetraka aloha le komity fahapirenena zay vao nanao le lalana misy ty raha tokony logika io zako zay vao mandeha daholo zay lalàna zay satria io zany milaza hoe zao zany fomba fanaovana azy ka tsy zay moa zany natao fa lasa aroa avany lehibe daholo zao no atao de vitanao zany fa manjary rehefa hoe bakion'ny sadek satria ny sadek any zao no mahana fahefana sy alalana ny transelitizy am'ty resaka feuille de route ty efa hitako nge fa misy magistrat ihany misy mpailalana ihany zay atondamosina posika ny gouvernement Pyrénées société civile hoe raha zany arao izy jereo ndray ty décision numéro 15 ny HCCT am'le hoe arbitrage fa lasa very ny fiandrana Pyrénées misy an'izany manko ny ambadika any tetika politique zany zay zao de lazaiko anao zao fa satria fa atahorana angambozay zao atao rindrinato le olona zay miantsoantso nome fahefana ambony zay mato Belgique omera de tsy maintsy mandeha avany amin'ny sadek io zao na ty na tsy tsy zany afaka miarbitre ahoana moa zany rehefa tsy anao ny gasy ny fahefana hoe tokony fampizarana le filoha sy ny premier ministre ihany zao ngy tetika zao après le 29 février de vitanao zao fa hiakatsy zay tension zay zao am'izay hoe attaqué aloha le décision numéro 15 ny HCC zao am'izao manao anticipation fa hoe mampanadiady politique ako zay mahay tetikady sy paikapaka ihany tafita am'ty ary mahay mpitekitika sy paikapaka antoko telo na efatra ihany ny mahay misaina an'izay eo am'le antoko telonjato de ireo ihany ny tondratonda sanao fa ifiana fety io am'izao fotoana zao ka de asa aloha tsy fantako hoe satria efa zatrady fa mandeha daholo reo zao mandeha mitety faritra mandeha daholo ny grand parti fa le petit parti reto moa zany zay miantsoantso lava many ambojatovo rapitso tsy hay kotrikafo misy tao antsoantso koa zao movansa sasan'izao ataoko angamba fa tsy mahazaka poniny tsy mahazaka satria tsy manana nariky ny tenenareo hoe olom-bofidy tsy olom-bofidy no tena mitarika any amin'ny vaoka eny no fantatry amin'ny vaoka na taloha na aketry remy folo mars tapitra mandanga Ravalomanana mbola tokony telo taona moa izy fa 17 mars de kalaza koa zany fa telo taona ngarajoelona olom-botendry zay eo amin'ny fitondrana araky n'izay lazain'ny premier ministre hoe tsy tokony isy teniteny tsika rehetrarehetra moa izy fa tsisy olona nitendry ny vaoka fa tsy tokony hoe hiboto toerana fa zany hoe zay mbola antso afo koa zany amin'ny Andriamatoandry hoe ataovinao mihitsy anatanteraka an'ity sorodalanyity fa aza mandirarera olona ny olonao sy ny hoe rapitso tsy anao an'le fampitsoa keloka faobe raha afaka apitso zavatra hafa no ataoko fa roatsinao tahijanona 10 taona de nazamanzana am'izay ny voaka malagasy ke de samy mankany andraikiny soranao Frank Ramason misotranao sinisy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina
famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.